Tsy nitazapotsy ny fanotondrany fomba fijeriny ary naneho ny fanehoan-keviny manoloana izay raharay eo anivon'ny anteny miram-pirenena izay ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Jean-Maire Birzika. Ankoatra izay nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ny vondro politika mampara sy ny fanendrena ny Premier ministre ny Republika faha-efatra Lova Ramanatsoa no mitondra ny akon'izay. Tsy mitombona navelively zany satria raha misy olona any mitonona fa hoe amin'ny anaran'ny gouvernement dia misy fitsebatsebahana amin'ny asan'ny parlement any amin'ny anteny miram-pirenena fahadisoana PDB zany fa hatramin'izao ny gouvernement dia nijanona gouvernement azy miandry izay zavatra ho tapaka ao amin'ny Assemblée nationale ao amin'ny anteny miram-pirenena dia tsy maintsy manaraka an'izay. Ny lalam-panorenana moa dia misy lalàna velona io ka dia tsy maintsy io zany no ajaintsika ary ny fomba anajana azy dia ny ijerena ny zavatra mahasoa indrindra ao anatiny ao. Raha dikako amin'ny teny frantsay zany tokony ho isy l'interprétation la plus utilitaire possible pour la nation. Fa tsy zahay ao amin'ny gouvernement akory no sanatrin'izany anery ny asa ataonjareo amin'ny Assemblée nationale fa ny zavatra irarinay dia irarinay mba ahitana marimaritra iraisana afahantsika mandroso aingana mampandroso ny firenentsika. Io fanendrena ny Premier ministre io efa niteneniko hoe tsy zahay ao amin'ny gouvernement no anatanteraka an'izany satria tsy anjara adidinay tsy anjara asanay zany fa zavatra tsy maintsy fanarahany ao amin'ny anteny miram-pirenena sy ny président izany zavatra zany. Koa dia rehefa miverina i président everiko fa ho isy ny marimaritra iraisana afahana manendry ny Premier ministre vaovao hitondra ny gouvernement amin'ny 4e république, gouvernement voalohany ny 4e république zany. Zay zany ny fiheverako azy fa izay ao amin'ny gouvernement dia tsy manana ambara firy. Ny anay dia efa nanao aho amin'ny maha Premier ministre zany dia efa mba nangataka tany amin'ny haute cour constitutionnelle ny rôle ny anjara asan'ny président, ny anjara asan'ny Premier ministre efa namaly izy ireo efa mazava ny mikasika an'iny. Nangataka koa ny fanazavana ny mikasika ny andininy fa 450 ny constitution efa nisy valiny koa iny tsy verenantsika zany zavatra rehetrarehetra izany.